dia le resaka disadisany anivovokotany satria miainga avany zany raha milamina sy miavana ny anivovokotany dia miavana miavana daholo ny firenena ray manontolo. Zay nandriko manokana dia fampiandohana hoe eo zany satria ny anivovokotany any misy le resaka adi-tany, adin'ny fiarahamonina, adin'ny firaitapo, ireny zavatra rehetra ireny zany tsy natao vesatra mitandro ny filaminana fa misy ny fampihavanana izay raisin'ny ao anivovokotany aloha. Rehefa tsy vita ao anivovokotany izany hoe mandray andraikitra amin'izany zany no solotenan'ny andromaso-tokon'olona sy vomera fandriampahalemana ny anatin'ny fokotany. Rehefa tsy vita ao anatin'ny fokotany iny zany dia miakatra ao anivon'ny commune aloha izay raisin'ny solotenam-panjakana ao anivon'ny commune izay fampihavanana izay. Fa rehefa tsy vita eo izay vao entina ny anivon'ny tandro filaminana. Manana anjara andraikitra koa ny vehivavy satria izay fanamafisana sy fiaraha-miasa amin'ny any anatin'ny fokotany izay tsy misaraka amin'ny solotenam-panjakana sy ireo mitondra ny anivon'ny fokotany miasa izay ataon'ny andromaso sy ny association andromaso. Raha ny fikambanana manokana araka ny lazaina teo dia efa hatramin'ny ela no misiny fa nanomboka tamin'ny taona 1994 zany dia naverina indray satria raha nijoro tamin'ny taona 1995 efa nisy ny fanapariahana manerana Madagasikara dia nisy zany ny fiaonambena ny assemblée générale tamin'ny taona 1994 dia nanomboka ny taona 1994 zany nanao an'ilay antsoina hoe redynamisation manerana ny nosy. Teo ihany koa zany tany amin'ny faritra sasany moa tsy dia mampiasa an'ilay andromaso-tokon'olona na ny kalony fa ny amin'ny faritra sasany ny resaka dimy dia misy ihany koa ohatran'ny tany amin'ny district amin'ny Anjovazo sy ny district ny Sofia zany dia nanao atao Antsohy dia anisan'ny miaraka namolavola sy nijery akaiky an'izany fametrahana ny dina zany taloha fikambanana andromaso. Tafiditra amin'ny resaka hoe tsy fandriampahalemana be mitrana amin'izao no fanomezana fampifona ho an'ny vehivavy izao sa hoe fatanao efa fataon'ny fikambanana indrindra fa raha vao misy zavatra hoe hoatrehan'ny firenena na misy zavatra fa ny fampifanana zany efa misy foana fa arakaraky ny fotoana zany satria moa amin'izao zany hoe miso amin'ny vanim-potoanan'ny fifidianana tao alohan'ny fifidianana ireny sy ny firenena ireny dia efa maromaro ny fampifanana nomena fa misy moa zany le fijoroan'le réseau na le plateforme ho an'ny vehivavy amin'ny fitandronan'ny fandriampahalemana izay hivondronana fikambanana maromaro dia izay ny antony nanaovana ny fampifanana manokana androany ity. Association maro zany araka ny hitantsika eo ngambany sy mbola tena fokanisa ety an-tanako amin'ny fotoana zao zany le izy raha ny association mivondrona ao anatin'ny andromaso zany manerana Madagasikara dia misy association 50 fa ity voalohany ity zany ho an'ny association teto Antananarivo sy amin'ny faritra district Anatsimondrano sy ny Antananarivo firaisana enina izay ty natao amin'ny androany ity dia amin'ny fotoana manaraka indray zany miditra any amin'ny toerana hafa le izy. Ohatrohatrany ahoana fomba fiseho amin'ny asa tanterahana reny miara-miasa amin'ny satria moa ilay izy araka le nitenena teo hoe resaka fandriampahalemana dia angamba kosa tsy ho tenentsika eto amin'ny aina aman-jery eto satria manana ny tetikadiny manokana zany ao anatin'ny fikambanana amin'izay sehatra fametrahana fandriampahalemana eto amin'ny nosy izay.